Fa Taorian'ny fianianana izay nataony androany dia nitondran'ny Filoha Voalohan'ny Fitsarana Antampony ny Cour Suprême fanazavana ny andraikitra mavesatra izay sahan'ny rahantsika ny sary. Ny andraikitra dia samanana izay tokony tanterahany ianao. Dia ndratsara ny président zany ilay moa zany dia anatin'ny famoahana fitsarana ny raharaha. Izay ny tena tokony andraikitra ny fitsarana ny ao amin'ny siège mpamoaka zany. Izay miezaka tsy maintsy atao. Voalohany indrindra aloha zany atao ino moa amoaka didy mba ohatra ka tsy tanterahana ny fanaovana ny hiantsorohany. Dia avy eo varimanga tanterahana ny fanatanterahana ny didy. Dia izay ny fanampy izay napetraka reny malagasy rehetra hoe be dia be amin'izao fotoan'izao ny didy ny avoaka nefa tsy vita antsoratra. Noho izany mba ahafahana mandroso dia niezaka voalohany izay atao fanampy ny raha nataony